Ivatika lafim-baovao hafa indray kosa isika nisy ny fitohanan'ny fiara lava reny io maraina io teny amin'ny manodidina Anosy Avaratra ka hatrany Ambohidrarahaba. Antony nisy ny fanamboaran-dalana teny Ankadikely teny. Fanazavana rehetrany. Fitohanana ny fiarakodia lava reny miainga eny Anosy Avaratra ka hatrany Ambohidrarahaba no nisy androany nanomboka tamin'ny 9 maraina. Ora ny fanojo indrindra tamin'ny fivoahan'ny mpianatra sy ny mpiasa amonjy Antondraharaha izay voatery mampiasa iny lalam-pirenena fahatelo iny izany. Asa fanamboaran-dalana tao Ankadikely no nahatonga ny fitohanan'ny fiara. Mipetraka aty Avaradrano miainga aty amin'ny 9 maraina amin'ny 9 sasany. Tokony ny andro sabotsy izy vao nanao anio amin'ny andro tsy fiasana fa tsy amin'ny andro fampidirana mpianatra sy ora fidirana miasa tahaka izay. Zao zao ny vokany andeha hampiditra zaza any am-peterim-poan'ny Merimajaka miala amin'ny 9 ohatrany dia eto mbola mifity eto fiainako sabotsy. Mipetraka aty Ambatofotsy no mipetraka mamonjy fotoana amin'ny fito any Antananarivo ny efa tamin'ny filo izay mialaka zao ka hatramin'izao iazy zao. Raha ny fahalalana azy aloha dia hoe misy manamboatra lalana ao aloha ao normalement tokony aleo amin'ny andro alina izy manao azy na hoe rehefa fantatra hoe fa tsy dia misy mpandeha tena zao anika miditra amin'ny fito ve zay dia efa miala amin'ny 9 sasany mbola hatreto hatramin'izao. Fiefana laorange mialito amin'ny fito dia tonga any amin'ny valo. Izy aloha tsy mety tokony amin'ny alina izy manao amin'ny lalana fa tsy amin'ny maraina ohatry zao satria tara ny mpiasa. Misy fiantraikany be mihitsy ka satria raha ny ora tokony fidirana dia manjary lasa naraiky ety anaty lalana aty dia manjary miasa tao ary manjary taraiky tao. Ireo fiara fitateram-bahoaka mampitohy an'ireo komuna amin'ny niny lalam-pirenena fahatelo iny amin'ny renivohitra moa dia tsy afa-bela ihany koa. Misy fanamboaran-dalana ao Ankadikely hatrany Manjaka mihoatra akaikaiky tsena kely azy dia Avaratra angamba tsy efa ny Tsofinondry. Tato anatin'ny herinandro mahery zao no nisy asa fanamboaran-dalana tahaka izao teny amin'ny faritry ny Andrinombe sy iny Ambohidrarahaba iny izay amin'ny lalana pirenena fahatelo iny ihany ka mitarika amin'ny fitohanana ny fiarakodia hatrany izany. Raha ny tsikaritra ireo mpanara-baovao moa dia amin'ny fotoana mabetsaka fiara mifamezivezy hatrany no tanterahanizy ireo izany asa izany raha toko amin'ny ora tsy fiasana sy vitsy fiara mifamezivezy no tokony hanaovana ny asa.